Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mila avaozina ny fanekena. Mila avaozina ny fanekena. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny Hébreu 9 ny andininy 7 hatramin'ny 17. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa raha tsy nanatsiny zany fanekena voalohany zany, dia tsy mba nisy fitoerana hotadiavina ho an'ny faharoa. Fa manome tsin'ny olona izy manao hoe: indro avy ny andro ho Jehova, izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranaka Joda. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany, tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko, ary izao kosa dia tsy nitandrina azy ho Jehova. Fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely: rehefa afaka izany andro izany ho Jehova, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady hosoratako ao am-pony, ary izao ho andriamaniny, ary izy ho oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy, na hanao hoe mahalala an'i Jehova, fa samy hahalala ahy avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Amin'ny anaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany, fa izay tratra ela sy miha antitra dia efa madiva ho levona. Ray Masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mila avaozina ny fanekena. Andriamanitra mihitsy no tazantsika manavao ny fanekena, fa misy ny antsoina hoe fanekena taloha, izay tsy nisy nanaja. Tena ambaran'ny bokin'ny Hébreu mihitsy fa fanekena manatsiny. Na ny Israely tsy nanaja ny fanekeny, na Andriamanitra, hitantsika voalaza eto, vokatry ny tsy fanajana fanekena, dia ambarany eo amin'ny 7 fa izao kosa tsy nitandrina azy ho Jehova. Dia indro Andriamanitra manavao ny fanekena, raha tsy zany mantsy dia efara amin'ny fahafatesana avokoa ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra. Fahaverezana no hiafarany lay fanekena taloha, satria feno tsy fankatoavana tao anatiny. Dia indro Andriamanitra no manao dingana voalohany hanavao ny fanekena, fanekena ao am-po, fanekena ao an-tsaina, fanekena ara-panahy, amerina amin'ny laoniny lay votoatin'ny fifandraisana eo amin'Andriamanitra sy ny olona, ka hahatonga ny hoe zao Andriamanitra reo, ary ianareo kosa oloko. Indro hahalalan'Andriamanitra avokoa, na ny lehibe na ny kely. Isy fanavaozan'ilay fanekena ka dia hiova arak'izay ihany koa ny voakasik'ilay fanekena, hahasahana ny sokajon'olona rehetra mihitsy io fanekena vaovao io. Rehefa mandinika tsara tsika ry havako malala, dia noavaozin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy zanany ny fanekena, ka i Jesosy Kristy mihitsy lay fanekena vaovao. Ary manomboka ao amin'ny tontolon'ny testameta vaovao no ahitantsika zany fanekena no avaozina. Andriamanitra mihavao
Andriamanitra manavaony azy, zany no hitantsika. Ka dia samy hahazo tombontsoa avy amin'izany avokoa ny ambany lanitra rehetra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, mazava ny ambaran'ny boky fa mila havaozina ny fanekena. Andriamanitra aza manavao ny fanekena, maika fa isika olombelona. Tena fanao ary mety mihitsy ny manavao isan'andro ny fanekentsika an'Andriamanitra, ny faneken'ny ray aman-dreny teo amin'ny batisa, ny faneken'ny mpandray fanasan'ny tompo, ny faneken'ny dekona, ny faneken'ny mpiandry, ny faneken'ny mpitandrina, ny faneken'ny mpivady. Dia mila havaozina isan'andro zany mba handray ny fihavaozam-panahy ao amin'ny tompo. Tahaka izany ihany koa, satria efa nohavaozin'Andriamanitra ny fanekena, dia tsy mijanona eo amin'ny fanekena taloha fotsiny, na ny testameta taloha fotsiny isika, fa miaina sy mivelona ary mandray ny testameta vaovao na ny fanekena vaovao ihany koa. Ao amin'io fanekena vaovao na ny testameta vaovao io no andraisantsika lay fanoloran-tenan'ilay zanak'Andriamanitra, lay tonga hamonjy izao tontolo izao. Ao no andraisantsika ny famonjena, anjara famonjena ho antsika. Fa mila havaozina ny fanoloran-tena, zany mahatonga antsika miaina ny vanim-potoana antsoina hoe taom-pifidianana na ny taom-panavaozana amin'ity taona 2020 ity, dia miaina izany fanavaozana izany avokoa, ny ambaratonga ny rafitra rehetra sy ny ambaratonga samihafa atao anatin'ny fiangonana. Zany mahatonga antsika tsy misy ny hoe dekona mandramaty, hoe dekona voafidy androany dia dekona mandrakizay, fa havaozina ny fanekena, dia havaozina ihany koa ny fifidianana, havaozina ny misy ny fanavaozana dekona isaky ny vanim-potoana, mba ho taratr'ilay Andriamanitra manavao eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Tahaka izany ihany koa, tsy misy ny hoe birao na filohan'ny sampana mandra-pahafaty, fa havaozina ka ny fifidianana ataon'ny fiangonana no endrika misolo tenan'Andriamanitra manavao eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny sampana rehetra eo aminy. Tsy mandeha ho azy arak'izany ny fanavaozana ny rafitra rehetra ao anatin'ny fiangonana, fa tena taratry ny fanavaozan'Andriamanitra, ilay te hampiainantsika ny fanekena vaovao mihitsy izany. Dia hoan'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Saotranao izay Tompo ny amin'ny fanekena vaovao izay atolotra ho anay, ilay anekena ho anay indray ho zanakao, na dia efa nanisy nanota teo anatrehanao aza. Ianao ilay tsy mahafoy anay ho very na dia iray aza, fa te handray anay ho zanaka voavonjy mandrakariva. Misaotra Tompo, izay kosa ho feno fankatoavana anao ka hanavao ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao, amin'ny fanomponay, amin'ny andraikitra raisinay tsiraray avy, ho feno fahasoavana anao. Mitondram-bavaka manokana izay ity taom-panavaozana ity, rehefa fanavaozana ny ambaratonga ny rafitra sy ny ambaratonga pahefana, ny ambaratonga mpitondrana samihafa, atao anatin'ny fiangonana, indrindra ny fiangonana FJKM, entinay manokana eo anatrehanao. Dia ny fahasoavanao Andriamanitra hamangy ny fonony ambaratonga samihafa mba anehoana fa ianao Andriamanitra marina no mifidy, araka ny teninao hoe tsy anareo mifidy ahy, fa izao no mifidy anareo. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.